Ezekiel nefa raha ny tamin'ity androandroany ity dia nisy ny fivorian'ireo tompon'andraikitra hamsahana ny filaminana na ny OMC organisme mixte de conception nahitana ny préfecturan'ny polisy eo ny mpitandron'ny filaminana ary ihany koa ny avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny mandrafitra ity OMC ity izy ireo izay nandinika ny mahakasika ny fanamariana ny fetin'ny asa amin'ny voalohany volana May. Syndicat roa dia ny afo syndicale ary ny sekrima no nametraka fangatahana ary nahazo alalana anatanteraka hetsika eto Andrenivohitra mandritra ny fetin'ny asa ny alahady voalohany volana May avy izao. Neken'ny préfecture de police ny commune Antananarivo renivohitra ny filaharana tanterahan'ny sekrima mainga eo amin'ny Jesosy mamonjy Akorondrano mandrapatonga eny amin'ny lycée technique Alarby. Nekena ihany koa ny hetsika tanterahan'ny afo syndicale saingy raha tokony teny amin'ny kianjana Ambojatovo izany dia nakisaka eny amin'ny kianjana Alarby. Afo syndicale hoe ao amin'ny kianjana Ambojatovo ireo zany samy ben'ny commune urbaine lalana ny sekrima zany ny ekena tsy solany ny afo syndicale ny ekena ihany koa saingy kely fotsiny no ny fandaminana zany dia namoaka fanapakevitra vaovao ny commune urbaine izay nentina teo anivon'ny OMC nydinina atao hoe ny commune urbaine zany dia nanapaka fa afindra ny commune urbaine eny amin'ny kianjana Alarby ny hetsika izay nangy ataon'ny afo syndicale tao Ambojatovo izay efa nazona lalana teo anivon'ny commune urbaine ary efa nandeha tamin'ny Henao Manjera dia rehefa mifampidinika zany ny OMC zany dia namoaka fanapakevitra hoe avela anao an'ireo hetsika daholo ny syndicat. Ny fanajana ny tany-tandalana zany dia tsy maintsy manaraka ny fipetra voalazan'ny lalana ny rehetrarehetra izany hoe tsy maintsy aka ny fipetra izay mifandraika amin'izany tany filaminana izay manatanteraka ny tapaka atao amin'ny OMC zany. Amafisina zany fa tsy misy ny hetsika atao Ambojatovo. Mba hizoran'ny fetin'ny asa ao anatin'ny filaminana tanteraka, izy ny fepetra tandriva izay raisiny mpitandro filaminana mandritra ny alahady voalohany volana May.